Mirabatsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy am'izao fotoana mahafinaritra zay iarahantsika eto zao anio de sahako miteny anao fa tsy maintsy afaka ianao mivoaka eto amin'ity toerana ity. Amen. Ny tena marina anareo mianakavy mihitsy no afaka. Mety misy fianakaviana tsy nety nandeha fa zao vokatry ny finoanao zay tonga eto amin'ity toerana ity de ho afaka izy any tokantrano any. Amen. Zay ny antony lohahevitra ny tanjona de mba hanafaka anao. Lohahevitra atsika de hoe iray volan'ny fanafahana. Andriamanitra kosa nefa nametraka tao anatin'ny fonay hoe fanafahana ho an'ny ankohonana. Raha lasana bavy rehefa ny ankohonana no mbola ao anatin'ny ankohonana misy zavatra itovizan'ny mpianakavy rehetrarehetra de misy fatitry ny devoly zay. Tsy normal zany hoe ao anatin'ny fianakaviana zany de tsisy tafavoaka mihitsy. Zafady tsisy tafavoaka mihitsy na de anankiray azy na eo amin'ny fianarana io. Hoy mantsy anao te hoe tsy normal raha ohatra ka misy fianakaviana zavatra mitranga eo amin'ny fiainana de mitovy daholo. Hoe eo amin'ny lafim-piainana zany de tsy mba misy olona zany hoe bachelier na bachelière hoe olona manana baka zany dikan'izany, na hoe mijanona eo amin'ny BEPC na mijanona eo amin'ny CEPE, na sasany tsy manana mihitsy ako fa T5 de mijanona. Zany zavatra zany misy zavatra tsy normal zany. Tiako misy zavatra anankiray eo amin'ny ankohonana. Hoy ny fianakaviana rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy de mamilava daholo. Tonga de miso ary amin'io tsy akitsitsy fa tonga de sambo nitsaky pecto. Tena hoe mpisotro toka be daholo izy menakavy. Misy karazan'olona indray ohatran'izao tsisy manambady mihitsy izy menakavy. Ny vehivavy rehetrarehetra tsisy manambady, ny lehilahy rehetrarehetra tsisy manambady. Misy ndray karazan'olona hoe ny lehilahy rehetra migadra foana na ny ray mpianakaviana na ny rahalahin'le ray mpianakaviana na ny zanany na ny kozainy na inona de migadra pisoloky de pisoloky daholo. Zany zavatra tsy normal, misy fatotra na devoly ao ambadika zany. Taditsika tsara ny définition le hoe délivrance. Ny atao hoe délivrance de fanafahana olona iray voafatotry ny fanamaloto na voafatotry ny fahavalo. Enao zany raha ny tokony ho izy ny zanaka na tiatsika na tsy tiatsika na amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panahy, ny zanaka tsy maintsy hidepasy ny ray foana. Zay de mivonona am'izany. Mivonona am'izany fa génération aty arina. Am'izao moa zany zao mbola andronay génération vaovao ana pasteur tanora. Alléluia. Génération tanora zao fa ho avy ny fotoana, ho avy ny andro ho dinganina indray zay izy tanora ny erinana ihany avita zavatra mahagaga tsy takatry ny saina. Ary manonona fa anisan'izany tanora ny 5 center anao zavatra mahagaga nareo. Amen. Ny zavatra anankiray zany eo amin'ny fiainan'ny ankohonana. Misy koa tia ny teneniko tamin'ny maraina fa averiko any. Ao anatin'le tokantrano ny ankohonana moa zany de mazava ho azy hoe dada sy neny de ny zanaka. Ao anatin'ny tokantrano tena hoe mikorotana ambony ambany sady tsy mifafy. Ary tsy vitan'izany fa de miady lava izy menakavy ao anatin'le trano. Dinio ane fa rehefa ny tranonao maloto be sady mikorotana, dinio fa misy ady foana ao anatin'io tokantrano io. Na mpivady dada sy neny mifampitoraka lapoaly sotro be na ny zanaka sy ny ray aman-dreny.
satria ny antony misy ny atao hoe fanahany be korotana. Rehefa mikorotana ny tranonao dia ao ny devolo ny miafikafiny dia miady lava ny paray ny ankohonana anankiray ao anaty tokantrano. Hitako misy mifampijeryjery dia mifampitsikitsiky nganareo zany. Raha ianao zany dia zao dia efa oveo. Io trano io natao ilamina foana io amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe natao ilamina io rehefa misy fahiny. Amen. Dia zay indrindra no mila afahana ny ankohonana. Ndrasony ijery tenin'Andriamanitra sika Isaia 2:1 61:1. Isaia 2:1. Rehefa hitatsika dia hovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hita ve? Ndao ary. Ny fanahin'i Jehovah Tompo no atoanko ao amin'izy. Ao amin'iza? Ao aminako. Ao amin'ny Isaia mpaminany. Satria Jehovah efa nanositra ahy hitory teny soa mafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka asitrana ny toritory fo izy ary hitory fahafahana amin'ny babo sy amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Amen. Misy zavatra anankitelo sa efatra ny tenin'Andriamanitra eto. Andriamanitra rehefa nafakolona dia maniraka ny mpanompony izy. Inona le zavatra ataony devoly? Ny zavatra ataony devoly dia zao. Rehefa ohatra hoe manimba fiainan'olona izy dia zao. Ozy izy hoe nanositra hitory teny soa mafaly amin'ny mpandefitra. Efa naniraka asitrana ny iray aloha voalohany fotorotoro. Fo maratra ny dikan'izay a. Ny rana zany ny mpanompon'Andriamanitra anasitrana ny fotorotoro. Ny faharoa hitory fanafahana, zany hoe anafaka ny babo. Anafaka n'inona? Hainao zany babo zany? Inona ny dikan'izany babo zany? Captif. Inona ny dikan'izany? Dikan'le captif? Voasambotra. Olona voasambotra. Ary rehefa voasambotra ny babo dia tsy maintsy katraina. So dia hoe haiko zany pastera, babonao ny foko. Zay koa dia tadiavin'le rahalahy hotendrena le ira. Hitory fanafana ho amin'ny babo, zany hoe voasambotra. Hitory fanafana ho an'ny olona zay voasambotra izy. Ny devoly. Ka le zavatra rehetrarehetra ny tany isaiko teo dia inona? Devoly nanasambotra n'le ankohonana zay. Amen. Amoaka ny ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava. Zany hoe rehefa toritory fo ny fatorany tamin'ny fo maratra le ankohonana dia zao nosamboriny tamin'ny fahababona dia avy eo nampidiriny taiza tao amin'ny tranomaizina. Tao amin'ny tranomaizina. Voalohany iresaka an'le fotoritorisika zay manimba ny ankohonana zany. Dikan'le fotoritory dia inona? Ratrapo. Teny maratra foana navoaka amin'ny vavany. Ny ahafantarana ny olona anankiray hoe maratra zay tenenin'ny vavany dia mandratra ny hafa koa. Mba tonga saina zany tsika zainao. Raha ohatra ka hoe zay zavatra teneninao dia tafitohana ny olona. Ny tena manahirana ane dia zao hoe rehefa misy zavatra mitranga dia eritreretintsika foana hoe ny olona ny tokony niovo. Fa zao ianao ve fa mba nandiny tena hoe so dia mba ianao ny tokony niovo. Fananina ny vonoana mihitsy mively jiro. Ay, alleluia. Ianao ve fa mba nandiny tena hoe so dia mba tokony zary niova Jesosy.
zany atao hoe kristianina manana fahendrena. Anisan'ny fitaovam-piadiana lehibe hoentin'ny devoly io ratrapo io. Ao amin'ny tokantrano dia samy maka ho azy ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Vao tonga ramose avany dia inona nataony? Tonga dia maka ny sisiny dia tsy haiko mamaky gazety sa mijery télé mistyle le ry amin'ny salon ary. Ranabavy mivadina any an-dakozia any sady mikitakita ao an-dakozia eo. Iny dia efa tsy zakany ramose eo ambadika hoe zay ndray hoy aty tamin'ny maraina azakagy ianao ranabavy raha ohatra hoe any ivelany any le ramose mahita olona manampitamby anazy sy olona mahay miresaka aminy. Ao an-trano izy tonga avany jereny madama sady miaraka amin'ny saron-dobe ny tarehany feno pandalao sa masonjoany ny akanjo amin'io mbola mirebareba sady manao kely an'izao fa avy nampinono mbola azagagy ianao. Raha ny velany any izy mahita an'le ranabavy tena mienjaika tsara madio tsara ny tarehany tsisy pandalao ary tonga eo izy mbola mandray teny malefaka, mbola mavoray teny malefaka izy tonga eo hoe tena serio aiza sara ho iny vadiny lahy averiko. Rehefa maratra ny fo tokotoko fo moa izy ny teny malagasy, fa rehefa maratra ny fo, rehefa maloto ny fo dia inona? Manana droit le devoly isambotra an'le olona ho babo. Rehefa babo zany mazava ho azy tsy mavita ininina, tsy mavita ininina, lililina. Na anao zavatra ary ianao tsy mavita zavatra zany, zay ny mahatonga anao manao zavatra tsy mety vita io hoe satria azo babo ianao. Mba te hanangan-javatra ianao tsy mavita satria babo ianao, voasambotra ianao. Zay vita ny tananao le mifatotra iny ihany ny vitanao, fa rehefa mihoatra miatakataka kely tady velatra dia tsy avelan'le le manababo anao, dia tsy izy zany fa ny devoly tsy avelany. Zay mahatonga anao tsy mety tonga lavitra amin'ny fiainana io satria maninona? Babo ianao. Na te handeha ary jerena mitovy promotion aminao, miazakazaka be amin'ny fiainana, tonga lavitra be izy amin'ny fiainana, efa manana tomobile, efa mavita trano, efa tena na miara-panahy io mety efa mitarika fotoana, mety efa mitohy filazantsara, ianao tsy afaka mandeha satria babo. Efa manana fiara fitaterana ny namanao zay nitovy promotion anao, ny anao na bisikileta ary mbola tsisy. Ny olona efa mavita manao délivrance mitovy filazantsara, ny anao na vavaka ho an'ny olona mararan-doha ary tsy sahanao hoe sao dia tsy sitrany eo io. Ny olona babo dia tahaka an'izany, fatorana ny miara-panana amin'ny miara-nofonao. Dia vitsy zay raha lasaina babo dia zao, rehefa avy ny torotorona ny fo dia tratra ho babo. Ny olona babo no afahana dia tratra ho babo dia zao idiny ao anatin'ny raha maharaka ianao, ao anatin'ny inona? Ao anatin'ny tranomaizina. Manahoana zany ao anatin'ny tranomaizina zany? Mazava ho azy fa tsy mahafinaritra zany ao anatin'ny tranomaizina zany, rindrina efatra ny ao anatin'izany, ary matranomaizina anazy zany tsisy fahazavana ny ao anatiny. Tsy afaka mivoaka ao ianao. Za moa zany maizina problème marabola ve? Te mba hita ide tsara ianao, mba hitara ny fidiram-bolanao fa tsy mahita satria voahida ao anatin'ny tranomaizina. Te mba handroso ianao fa le fao andehananao androso mihitsiny, le angovo entinao mandroso mihitsiny tsy ampy, tsy vitany hoe tsy ampy fa tsy manana. Fa zao
eto zany manam-pahefana zany miaraka amin'ny fanalahidy izy anokatra an'le vagavagana izy manomboka mivoaka nareo menakavy mivoaka nareo menakavy mivoaka hoia amen halleluja dia rehefa mivoaka nareo dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny rahana ozy izy asitrana ny torotoro fo voalohany aloha enao eto ositranina amin'ny fotorotoro aloha enao amin'ny anaran'i Jesosy ho afahana amin'ny fahababona enao ary le manam-pahefana no amoakanao amin'ny tranomaizina idiranao any amin'ny fahazavana halleluja rehefa mazava ny idiranao dia miteny anao zay zavatra ataonao mety daholo satria mazava zay kasihan'ny tananao dia mety zay kasihan'ny tananao dia velona zay kasihan'ny tananao dia mamokatra zay kasihan'ny tananao dia misy vokatra matavy amin'ny anaran'i Jesosy halleluja 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 amen lehibe ny Andriamanitsika ny rahana ozy izy itoroteny soa mahafaly ho an'ny mpandefitra enao zany mpandefitra zany efa naniraka asitrana ny fotorotoro naniraka ny mpanompon'Andriamanitra tahaka ny Mosesy sy ny zanak'Israely any rehefa nafana ny zanak'Israely dia tsy maintsy naniraka amin'ny Mosesy Andriamanitra dia eto indray Isaia indray no irahana anafaka anao izy asitrana ny fotorotoro izy anafaka anao ao amin'ny fahababona izy amoakanao amin'ny tranomaizina ho any amin'ny fahazavana nareo menakavy mihitsy no afaka eto androany amen tsisy hoe enao rery fa noho ny fononao averiko any dia le any an-trano tsy mety mino any izy ho afaka voakasiky ny fanan'Andriamanitra koa izy any amen reto avery kely vetivety tebika maromaro reo zavatra maro mety mamatra ny ankohonana reo zavatra maromaro mety mamatra ny ankohonana zay noresahako tamin'ny maraina ozy izy tany amin'ny Salamo fa 8:1 hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy isaorana ny tompo izay mamatitra ny entantsika isan'andro misy entre parenthèse hoe isaorana Andriamanitra isaorana isan'andro ny tompo raha misy mahavesatra atsika dia Andriamanitra ny famonjena atsika isaorana ny tompo izay mampitondra entana atsika isan'andro iny Andriamanitra izay famonjena atsika Andriamanitra ny Andriamanitra ny famonjena atsika ary Jehova tompo no fanafahana amin'ny fahafatesana oya hoe misy zavatra anankiroa ihany koa anafihan'ny devoly ny ankohonana ny voalohany dia zao tafihany amin'ny eta mavesatra ny faharoa tafihany amin'ny fahafatesana dia Andriamanitra nefa miteny eto hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe isan'andro ozy izy raha misy mahavesatra atsika dia Andriamanitra ny famonjena atsika be dia be ny zavatra mety manavesatra nareo ankohonana rehetra le ny tany isaiko teo inavy le ny tany isaiko teo inavy le manavesatra atsika fantrana fahafatesana aretina zavatra marobe mety manavesatra atsika fa zao tonga hamonjy anareo ozy izy Andriamanitra matoa vonjena ny olona anankiray matoa miantso vonjeo dia zavatra tena milamina ny dikan'izany milamina matoa ny olona miantso zavatra mety mamatra ny ankohonana tsy mivavaka tsy miditra am-piangonana jereva direkta rehefa aveo raha te hitany détail anareo fanompo-tsampy fomban-drazana tsy misy fivoarana mihitsy ny fahakim-piainanareo tsy enao zany ny enao mivoatra aretina mety hoe héréditaire natao hoe héréditaire dia manaranaka mety hoe asthmatique asthme na diabète na inona koa tension inavy marobe fazaran-dratsy fifohana sy ny fisotroana rehetrarehetra
ny tsy fahazahoana vady, ny tsy fahazahoana vady manaranaka io a. Ka ahoana zany pastera, manaranaka ahoana izy niteraka anay, niteraka anay izy fa tsy manambady e. Ny ratrapo ady be korotana, reo zavatra rehetrarehetra reo a, zavatra mety mamatitra ny ankohonana. Fa androany zany ankohonana zany, tonga Andriamanitra mitondra fahazavana, tonga Andriamanitra manafaka mpifatitra rehetrarehetra, tonga Andriamanitra moka anao eo amin'ny tanany fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Farana ny afatra, ny anjelon'i Jehovah mitoby manodidina zay matahotra azy. Ny ran'i Kristy mandrakitra anao.